raisiko fifaliana manokana ny manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ao amintsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Mino aho fa ilay Andriamanitra manan-karena fahasoavana no miaraka amintsika indray amin'ity andro faharoa ity, anaraka lohahevitra anankiray isika. Amin'ity 5 andro ity moa tsika dia ny lohahevitra rahantsika dia hoe fa aiza ny finoanareo. Amin'ny Luka 9:25 tapany faharoa no ahitantsika an'izany. Lohahevitra manokana indray no jerevantsika, izay raha ny marina moa izany dia miresaka mahakasika ny finoana, ny resaka izay ho resahantsika mandritra ity 5 andro ity. Ny lohateny izay ho arahantsika amin'ity androany ity dia ny hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Izay ilay toko sy andininy novakitsika farany omaly. Ary izay indray no andeha ho fakafakaina hisintomantsika lesona indray mba hampitombo ny finoantsika tsirairay avy. Raha sitraka dia manasa anao hanolotrika alohanao hivavaka isika alohan'ny hamakitsika izany teny izany sy hamakafakatsika azy. Ray masina be voninahitra sy tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izay satria ho tarihinao tamin'ny fanahinao masina andinika ny teninao, ary ny teninao dia manambara anao. Ampio izay mba ahitanao Jesosy eo amin'ny alalan'ny teninao, ary eo kane ny teninao hitondra finoana ho anay tsirairay avy. Tonoinay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy malalo. Amen. Ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Mateo 4:10 dia manomboka eo amin'ny 13:10 andeha hovakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. 5:11 dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. 15:12 ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? 16:12 ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. 17:12 dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano naneo anao izany, fa ny raiko izay ihany an-danitra. 18:12 ary izao milaza aminao hoe koa ianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavadin'ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Izany tenin'Andriamanitra izany no ho fakafakaina hisintomana lesona amin'ity androany ity, dia ny hoe ataonareo ho iza moa ao. Ametraka fanontaniana, satria nametraka fanontaniana tsika maly hoe hafiriana moa izay ny fotoana efa niarahanao tamin'i Jesosy. Raha iverenantsika kely ilay tantara omaly dia niondrana tsambo niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy. Rehefa nisy toe-javatra sarotra nefa niseho dia namoa an Jesosy ny mpianatra ary nila vonjy tamin'i Jesosy. Raha mijery sika dia izao, rehefa miaraka amin'i Jesosy dia tokony ho tratra foana ny tanjona. Fa rehefa tsy nanana finoana ny mpianatra dia tsy maintsy nitady famonjena teo amin'i Jesosy izy. Tadidio ary ry mpiaino malala, fa rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao amin'ny fiainanao dia ho azonao ny tanjona
raha miaraka aminao Jesosy. Esory ny tahotra, esory ny fisalasalana, fa manimba antsika ireny, mitondra aretina eo amin'ny fiainantsika ireny, fa azo antoka fa ho tratra foana ny tanjona. Mino fa ianao izay manaraka izao fandarana izao dia manana tanjona ianao eo amin'ny fiainana, tianao ho tratrarina, mety fanambadiana, mety fianarana, mety asa, mety zavatra maro isan-karazany, fa raha miaraka aminao Jesosy dia azo antoka fa ho tratra izany tanjona izany. Teo ny olana tamin'ny mpianatra, rehefa niseho ny toe-javatra rehetra dia ry zareo indray no nametra-panontaniana hoe iza moa ity miantso an'i Jesosy. Tsy fantany Jesosy hatramin'izay. Dia raha toizantsika indray zany ilay tantara hoe ny fanontaniana hoe iza moa ity dia mamaly amin'ity toko sy andininy izay jerevantsika androany ity. Hoy ny sasany, Jaona mpanao batisa. Mpianatra Jaona ane ny sasany tamin'ny mpianatra Jesosy. Ya. Ary izy ireo nitovizan'i Jesosy sy Jaona mpanao batisa dia mpifampikozain, izany hoe mpirahalahy izy ireo. Ka noho izany misy zavatra be dia be zany hitovizan'i Jaona mpanao batisa sy hitovizan'i Jesosy. Hoy ny sasany, Jaona mpanao batisa, satria mitovy ny fomba fiasan'ny Jaona mpanao batisa sy ny fomba fiasan'i Jesosy, satria samy nitaona ny olona ho amin'ny fibebahana. Nitaona ny olona izy ireo mibebaha ianareo. Ary ny hitovizan'i Jesosy sy Jaona mpanao batisa ihany koa dia teo amin'ny iraka izay nampanaovina azy. Mateo 7:1-10, izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izao, ka tsy mendrika hitondra ny kapany azy aho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eto zany tsika dia mahita hoe misy hitovizana Jaona mpanao batisa sy Jesosy, ary izay no nahatonga ireo mpianatra namaly hoe Jaona mpanao batisa. Ny sasany zany ny teny hoe Jaona mpanao batisa, fa eto kosa nefa dia navahany tsara mihitsy hoe i Jesosy dia hanao batisa anareo izy amin'ny fanahy masina sy ny afo. Afaka. Raha fitinina zany ny tapany voalohany iny dia izao hoe eo amin'ny fomba fiaina mihitsy dia mitovitovy Jaona mpanao batisa sy Jesosy. Mpirahalahy ozy izy tsika teo, fampikozain, amin'ny fiteny, amin'ny fitafy, amin'ny fisainana, eny amin'ny fitondran-tena dia mitovitovy. Ary izay no nahatonga ny olona tsy nisalasala namaly hoe Jaona mpanao batisa. Raha mipetraka amintsika ny fanontaniana ataontsika ho iza moa Jesosy? Inona eo amin'ny fiainanao Jesosy? Inona nataon'i Jesosy eo amin'ny fiainanao izay manaraka izao fandarana izao? Dao iverenantsika ilay toko sy andininy. Ny sasany indray dia niteny hoe tamin'i Jesosy hoe ianao no Eli, ilay mpaminany lehibe. Elia dia mpaminany, milaza ny ho avy. Ary Jesosy koa dia mpaminany, satria nilaza ny fotoana izay hafatesana izy. Milaza ny toe-javatra iseho teo amin'ny fiainana izy fony izy tetỳ an-tany. Ary raha mijery isika, ny mpaminany Eli dia amin'ny mampaminany azy dia afaka ny baiko koa izy ny natiora. Misy hitovizana amin'ny Jesosy zany. Satria Jesosy raha araka ny hitantsika omaly dia ny baiko ny natiora izy, baiko ny ranomasina izy, ny baiko ny rivotra izy, dia tony ny ranomasina ary tony ny rivotra. Misy hitovizana zany dia nafangaro ny olona hoe ianao no Eli. Eli dia hitantsika fa rehefa afaka nanao fiaikana tamin'ny mpanjaka izy Ahaba, rehefa tsy nisy ando na ranonorana ny latsaka teo amin'ny tany dia nanao fiaikana izy, satria ny baiko ny natiora Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Raha mijery ihany koa tsika dia Eli dia samy aika tamin'ny hafa ny maha Andriamanitra n'Andriamanitra, tamin'ny mpaminany Bala zany.
Fahitantsika tsara ny tantara ao amin'ny soratra masina. Ary nahafaty andreo mpaminany ny bala mihitsy. Misy itovitovizana amin'ny fiainan'i Jesosy izany. Ny mpaminany Elia ihany koa dia tsy nankasitraka amin'ny fanaon'ilay vehivavy Jezebela. Izany hoe tsy nankasitrahany ny mpaminany mihitsy fampifangaroana ny fomba mpivavahana marina amin'ny jentilesa. Jesosy koa dia hitantsika rehefa tonga teo amin'ny tempoly dia nandroaka ireo mpivarotra maro isan-karazany. Ary nisy itovizana izany ary izay no nahatonga ny olona ny teny hoe ianao no Elia, satria nisy itovizany teo amin'ny fomba fiainana. Ny sasany indray dia niteny hoe ianao no Jeremia. Jeremia moa dia hitantsika fa nanoratra ny bokin'i Jeremia izay mampiavaka azy teny hoe bokin'ny fitomanina. Izany hoe ilay mpaminany nitomany noho ny fahotan'ny zanak'Israely. Jeremia. Nitomany izy noho ny tsy finoan'ny olona hidrafo-pamonjena. Ary Jesosy koa dia nitomany noho ny tsy finoan'ny olona. Efa nampitomany an'i Jesosy ny momba ny Lazarosy. Hitantsika izany tantara izany amin'ny Jaona 1:7-30. Fa nampitomany an'i Jesosy izany. Ary nampitomany azy koa ny tsy fibebahan'i Jerosalema. Dia nahatonga fandringanana. Nitomany Jesosy. Misy itovizana izany ny mpaminany Jeremia sy Jesosy. Ary izay no nahatonga ny mpianatra sasany teny hoe ianao no Jeremia. Sasany teny hoe ianao no Elia. Sasany teny hoe ianao no Jaona mpanao batisa. Raha iverenantsika ilay vaky teny. Ary io Jesosy taminy amin'ny 5:12 ao Matteo 4:40. Ary io Jesosy taminy fa ianareo kosa manao aihoiza ary namaly Simona Petera, mpianatra Jesosy, ka nanao hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Tsy pia mihitsy izany fa Jesosy ilay Kristy. Kristy ilay mitondra famonjena. Kristy ilay afaka manampy amin'ny toe-javatra sarotra. Ilay zanak'Andriamanitra velona. Eto dia hafa mihitsy ny valitenin'ny Petera. Fa ny valiteny rehetra tany aloha dia valiteny nampitovy an'i Jesosy tamin'ny Jaona mpanao batisa, tamin'ny Jeremia, tamin'ny mpaminany Jeremia sy tamin'ny mpaminany Elia. Eto izany dia fantatry Petera fa Jesosy io. Jesosy. Ianao izy no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Matteo 4:40. Dia inona ary navalin'i Jesosy an'izany tenin'ny Petera izany? Dia ozy izy Jesosy hoe sambatra ianao ry Petera. Fa tsy nofo aman-drano naneo anao izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Noho ny fifandraisana akaiky nananan'i Petera tamin'i Jesosy, tamin'Andriamanitra, ilay raintsika izay any an-danitra mifeny toe-javatra rehetra, no nampahita azy hoe io ny Jesosy, io ilay Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Ry hava-malala, izay manaraka izao fandarana izao, ataonao iza moa Jesosy? Afrina no niarahanao niaina tamin'i Jesosy. Toe-javatra manahoana nefa niarahanao tamin'i Jesosy, dia ahoana no fandraisanao azy teo amin'ny fiainana? Ahoana no andraisanao an'i Jesosy teo amin'ny fiainana? Fa amin'ity androany ity Jesosy dia miteny aminao hoe sambatra ianao, raha manaiky koa ianao, fa hitanao eo amin'ny fiainanao fa Jesosy ilay Kristy, zanak'Andriamanitra velona eo amin'ny fiainanao. Afaka manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao izy. Afaka mifeny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainanao izy. Dia hoy izy ny soratra masina hoe sambatra ianao. Ahoana moa tsy hahasambatra antsika amin'izany toe-javatra izany? Raha iverenantsika ilay valitenin'ny Petera, dia hoe Petera dia mpianatra nasaina nanao fanandramana manokana. Tadidintsika mihitsy fa be dia be ny fanandramana nataon'i Petera ilay nandeha teo ambony rano. Rehefa nahita an'i Jesosy nandeha teo ambony rano izy, dia mba
nanandrana mba handeha koa amin'izany fanandramana ny lalovan'i Jesosy izany. Izany hoe raha mijery zany tsika dia hoe Petera dia anisan'ny mpianatra izay nanakaiky an' Jesosy, ary ny fanakekezany an' Jesosy dia nitondra finoana teo amin'ny fiainany. Petera dia mpianatra nahafantatra ny antsoina azy ka nanaraka an' Jesosy izy. Nanaraka an' Jesosy izy. Ary nihiraka nampanovina azy dia nihiraka nataon'i Kristy ihany. Petera dia mpianatra nahita ireo fahagagana maro izay nataon'i Jesosy Kristy. Ary izany fahagagana izany dia nahatonga azy nankalaza an'Andriamanitra. Izany fahagagana izany dia nahatonga azy nahatsapa fa mpanota izy tsy mahavita na inona na inona. Petera dia mpianatra nahatsapa fa tiany mpanota Jesosy. Titoko 4:4 ary izao milaza aminao koa, ianao no Petera, ary amboniny vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiaina-tsy hita tsy haresy azy. Mazava ho azy fa ny finoana nananan'i Petera no nahatonga an'i Kristy nametraka izany fitokisana izany taminy. Mahafantatra an' Jesosy ve ianao fa izy ilay Kristy zanak'Andriamanitra velona? Maro ny olona mahafantatra ny filoham-pirenena ratsiraka, ny filoham-pirenena ny fandimby. Maro ny olona mahafantatra azy fa tsy fantany. Maro ny olona mahafantatra ny Nelson Mandela fa tsy fantany. Maro ny olona mahafantatra ny filoham-pirenena Amerikanina amin'izao fotoana izao fa tsy fantany. Fantatra Jesosy ve ianao? Fantany napetraka izany dia hoe ataonao izy aloha Jesosy. Ary miankina ny valiteninao dia hiteny aminao Jesosy hoe sambatra ianao. Raha fantatrao Jesosy amin'ny maha Kristy, amin'ny maha zanak'Andriamanitra velona, ka afaka hanatanteraka zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao izy. Matitoko 7:22-23. Maro ny ianao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo. Hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Ny rariko amintsika amin'ity androany ity, engane mba ho fantatritsika amin'ny maha Kristy zanak'Andriamanitra velony Jesosy Kristy, ka afaka hanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainantsika, ampitombo ny finoantsika. Ary raha izay dia hozy izy Kristy hoe sambatra ianao. Fa raha ohatra kosa tsika ka manompo an'i Kristy fotsiny, tahaka ny nataon'ireo mpianatra niaraka nefa rehefa niseho ny teo-javatra teo amin'ny sambo kely dia tsy fantatra izy ireo akory Jesosy. Hoe Jesosy anie ka afaka mibaiko, mifeno toe-javatra, ny natiora sy ny zavatra rehetra. Ry mpiaino malala, afaka mifeno toe-javatra Kristy. Raha mino ianao dia ho ampitombon'i Kristy ny finoanao, ary dia hanana fahasambarana ianao miaraka amin'ny Jesosy. Sitrako hoe raha hoentina ambavaka ianao amin'ity androany ity dia hanondrika alohantsika hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra noho izany, teninao izany. Mamelany eloka tamin'ny lasa. Ary amin'ity androany ity dia fantatra ianao fa ianao ilay Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ianao ilay nanolotra ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjenanay. Mitady anay foana ianao, ary manampy anay foana ianao, fa izahay indraindray no matahotra, tsy manam-pinoana, misalasala, kanefa ianao dia miaraka aminay. Meteza tompoko mba ho eo anilanay manomboka izao, ka ho fantatray fa ianao ilay Kristy zanak'Andriamanitra velona. Teny fikasanao aneho tanteraka aminay manao hoe sambatra izahay noho izany toe-javatra izany. Tononay vavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen.